La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Kadraroa izay isan'ny tafatsoaka tao amin'ny fonjan'ny farafangana no voasambotra omaly raha toa ka tafakatra 3 ireo namony ainy. Nisokatra maly ihany koa ny fanadadiana tao aorian'ny nidinan'ny minisitra tompon'andraikitra tany an-toerana. Tsy ekena ny fikasan'ireo solombavamboaka hanala ny eloka ara-ekonomika ao amin'ny lalàna mifehy pôle anti-corruption hoy ny mpandrindra nasionaly ny PAC tamin'ity androany ity. Ho vita ara-potoana ny fanomanana rehetra ahafahana mandray ny mpizahan-tany any Anosy ny fiandohan'ny volana oktobra izao tomombana ary miandry ny fisokafana amin'ny fomba ofisialy ihany koa ny seranam-piaramanidina vaovao eny Vato hoy ny tale jeneraly Ravinala Air Force tamin'ity androany ity. Olona 3 indray no lava ny valanaretina Covid-19 araka ny tatra izay nivoaka tamin'ity androany ity. Miisa 7 kosa ireo tranga vaovao ary miampy 400 ireo sitrana somotsara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mihamafana ny fifandirana eo amin'ny Ankara sy Athènes. Amin'itoy ihany koa ny fifampisehoana ery ara-tafa ao Mediterranée ankehitriny. Nendinireo vetrana. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo-TV ka manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia gadra roa izay isan'ny tafatsoaka tao amin'ny fonjaben'ny farafangana no voasambotra omaly raha toa ka tafakatra 3 ireo namony ainy. Nisokatra omaly ihany koa ny fanadadiana tao aorian'ny nidinan'ny minisitra tompon'andraikitra tany an-toerana Henri Florio. Omaly nidina ifotony tany farafanganana ministry ny fitsarana sy ny ministry ny asam-panjakana manoloana ny zava-misy mahakasika ny fahavakisany fonja tany an-toerana ity. Nijery fotony ny zava-misy hanokatra ny fanadihadiana laliny mahakasika ity fahavakisana ity ny tompon'andraikitra isa-tokony amin'izao. Ifarimbina anao ny famotorana ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana, ifanapiny ny eo anivon'ny OMC. Ny natonga an'ireo izy dia avy amin'ny fahasosorenan'ireto voafonja izay araka ny voalazako teo maro dia maro 500 sy 300 ary voafonja izay sorena satria tsy afaka nivoaka ny fonja intsony noho ny antony fantatsika ny corona ary sahirana satria lavitra ray aman-dreny tsy hita hoentin'ny tahotra ihany koa hoe raoviana vao hivoaka nyity fonja eo anatrehany tsy nisiny fitsarana. Koa avy hatrany izy ireo dia nilaza fa vokatry ny tsy fisiny fitsarana an'ireo fonja ireo no natonga ny fahasorosorenana ka natonga an'izy ireo nanapa-kevitra faobe hanao lositra. Nambaran'ny ministra tompon'andraikitra ihany koa kanetiny namaly ny feo mandeha edy sy roa fa tsy mbola voatsara ireo voafonja ireo. Tahaka izao ny valiteniny. Misy afera na adeloka tsotra ka ny hato natao farafangana. Ny akamaroan'ireo dia efa voatsara avokoa. Ho an'izay tsy malala tsy maninona ataontsika mpitsikitsikina fa samy tsisy nahitany akibondreniny. Ny eloka tsotra eto dia le eloka latsaky ny 5 taona. Io lazaiko io. Zay ny mitsara azy dia eo atoerana ao farafangana. Fa ny akamaroan'ireo olona voatazona tao dia ireo anatin'ilay fikirakirany ny atao hoe dossier criminel. Inona ny atao hoe dossier criminel? Ireo afera izay ny sazy mety miandry dia le sazy mihoatra ny 5 taona ka hatramin'ny 20 taona eny hatramin'ny asa aterivosina mandra-pahafaty azy. Anisan'izany ny alatromby, ny viol sur les mineurs, ny famonoan'olona, etc. etc. Isan'ny mahatonga ny fahavakisany ity fonja ity ihany koa hoy ny ministra ny kolokolo nisy ataony ny mpandrarahany fonja ary ny fanararaotana.
ka indraindray hono mikasy tanana ary indraindray hono milaza fa raha te hivoaka ianao dia manomeza ametraha kely ary indraindray hono tsy zaka mihitsy ny angatahana ary zany natonga an'izy ireo nananontany ahy hoe ohatrinona ny tokony ivoahana amina liberté provisoire andriamatoa ministra na manano mpanao gazety rehefa namoaka azy fa nahazo tehako zay rehefa nilazana hoe tsy misy na ariary aza tokony alo fa izany dia natonga fahasorosorena tsy fahalalana ny lalàna ny fanararotana natao ary koa ny toetra tsy mahomby sasatsasany ny ampony atao hoe risoriso sy ny fahatarany fitsarana. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany iroso ao anatin'ny fanatanterahana ny fitsarana ireo voafonja ny ministera amin'izao fotoana izao. Miroso ao anatin'ny ezaka fanatsarana ny fonja ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka isan'izany ny fanorenana fonja vaovao sy ny maro hafa. Miisa 7 atreto ireo gadra tafatsokany fonjabe ny farafangana no mbola karohana hatramin'ny zao. Fampiasana basy no resaka hony ao anivon'ny zandary ka leo mahita ireo nandositry ny fonja ho lavin'ny bala toy izay ireo mpitandro ny filamina indrindra ny vahoaka no tafian'izy ireo gaetao Andriatsilavo. Miisa 7 ireo gadra tafatsoka ny fonja tao farafangana mbola karohina hatramin'izao. Mitebiteby vokatra zany ireo mponina sy mpandraharaha ao an-toerany. Ay zany matahotra megazana milefagny io zasy anafika anay angataka amin'ny fanjakana zany zay amin'ny fitadiavana an'ilay gadra fa tena mitebiteby mafy mihitsy zahay eto indrindra moa zay efa amin'ity toerana ity efa cibleny zareo zany hoe ohatr' zao la nisy ato moa zany dia na hitantsika rehetra tanàna zao anareo banky sy ireo toerana rehetra dia mbola misy force hatreto. Fiarovana ny vatana sy ny vahoaka ny tsy maintsy atao lara-pahamehana raha ny fanazavana. Antony nanantevenana ny fiambenana ao an-toerana amin'izao fotoana. Fampiasana basy no resaka hoy eo anivon'ny zandary ka aleo mahita ireo nandositra ny fonja ho lavin'ny bala toy izay ireo mpitandro filaminana indrindra ny vahoaka izay ho tafian'izy ireo. Aleo kokoa ny mahita ny olona reny nandositra reny lavo latsaka ny bala toy izay ny mpitandro ny filaminana ohatra ny Katsiafa, le kapiteny anankiray Katsiafa voatifitra. Aleo mahita n'ireo mpandositra voatifitra toy izay mahita mpitandro filamina indrindrandrindra zany vahoaka izay ho victime an'ireny olo reny ho atahotra an'ireny olo reny aleo mahita fa ny filazana amin'ny resaka ny fitandro filamina zay nampiasa ny basy kosa aloha dia aleo miditra amin'izay zay mpandositra zay fantany zareo tsara mihitsy zany na mivoavoaka ny fonja vo ampianarina ny zareo dia hoe tsy maintsy basy ny ampiasaina amin'izareo indrindra moa ny fisian'iny basy maty 49 tena ampelantanany zareo izay azon'ny zandary moa tamin'ny fotoanan'iny afaka adiny ray sasany dia azon'ny zandary ny basy ampelantanan'ireny gadra nandositra reny. Nanamafy ny eo anivon'ny mpiandro fonja fa misokatra ny varavarana ho an'ireo izay mila fanampanazavana bebe kokoa manoloana iny trangany seho tany an-toeran'iny notsindriny manokana amin'izany ireo mpiaro ny zon'olombelona. Olona nany ary jiolary ireo karakaraina isan'andro ireo mena sakafo tsaboina ampianarina ary vao miditra izy ireo dia efa tenenina hoe ato ny sehatra misy anareo fa raha milefa ianareo vao miakatra ny tambohan'io ny tongotrinareo ilany dia efa afaka mitifitra izahay. Ny teo amin'ny fandrarany fotsiny nefa tsy nitifitra mihitsy tao anatiny satria fantatra efa misy ireo nitsoaka ary misy ireo tsy nitsoaka ka raha nampiasa fitaovam-piadiana mahery tao anatiny zahay dia niotra lavitra mihitsy ny maty mety ny izy rehetra ny maty. Hatreto ny tompon'andraikitra dia manokatra varavarana na ary manome karazana fanampanazavana na recoupement ho an'ny journaliste sy ny mpiaro ny zon'olombelona ray manontolo zany ny organisme. Ny tsapanay anefa ankehitriny ary mampalahelo anay dia ireo olona tsy mba ny telefona na ray minitra taty aminay na ny tanin'ny fandehan-javatra no manao déclaration lavabe izay tsy fantatra hoe inona ny eo ambadika anaratsiana. No atevenina avokoa ny fanaraha-maso sy ny fiambenana ao Vondrozo, Midongy, Befotaka, Vangaindrano, ireo faritra manodidina taoriny ny vaky fonja tao farafangana. Andrasana ny mety ho toy ny toetra rà any an-toerana.
taoriana ny fanambarana izay navoaka ny CNIDH mahakasika ny raharaha losotra faobeka tany Farabangana dia namoaka fanambarana ihany koa ny Amnesty International tamin'ity androany ity miantarandriana io. Famonoana gadra miisa 12 fa nitsakitsahana tanteraka ny zo iaina. Io no votoaty ny fanio-kevitry ny Amnesty International araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Laza ny tokony hanaovana fanadihadiana tsy miankina avy hatrany ny manam-pahefana momba ny fahafatesan'ireo gadra ireo ary hanolotra eo anatrehany fitsarana ireo tompon'andraikitra tamin'ny fampiasa-kery. Araka ity fanambarana ity hatrany, tokony omena baiko izy ireo ny mpitandro ny filaminana anatsahatra tsy misy atakandro ny fampiasa-kery sy ny famonoana mahafaty. Ny antso ihany koa ireto farany ny tadiavana vahaolana manolora ny fahafenoan'ny fonja eto Madagasikara. Ny fonjan'ny farafangana izay raha nitatitra ny volana May 2024 natratra 327 ireo voafonja atao raha tokony voafonja 900 ihany no zakany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy ekena ny fikasan'ireo solombavamboaka anala ireo eloka ara ekonomika ao amin'ny lalàna mifeny pôle anti-corruption ho ny mpandrindra nasionaly ny PAC tamin'ity androany ity Gaëtan Andriatsilavo. Nanova andiny vitsivitsy tao anatin'ny lalàna mifeny PAC na ny pôle anti-corruption ny antenimieram-pirenena. Misy tamin'ireo fanavaozana natao no manatsara kokoa hatrany fomba fiasa ary misy ireo tsy nahafapora ny fanazavana. Isan'izany ny andininy fahasivy-ambifolo sy ny andininy faharoapolo miresaka ny eloka ara-toekarena izay fototry ny raharaha sahan'ny PAC. Ohatra hoe tena zavatra anankiray lehibe dia misy andininy fahasivy-ambifolo sy andininy faharoapolo ao anatin'io lalàna io izay mametraka hoe karazana eloka ara-ekonomika. Misy efa any amin'ny roapolo isa dia nangatahany le député hoe hoesorina dolodolodolo ireo nefa ireo angeny tena fototra ny raharaha izay ho sahaniny eo anivon'ny pôle anti-corruption ary ny akamaroany ireo karazana eloka ara ekonomika ireo ngeny ao an-damosiny ny akamaroany ia dia misy foana kolikoly ka zay no ahafantanay azy hoe tsy tokony hisaraka amin'ny andraikitra tokony ho raisy ny pôle anti-corruption ireo karazana eloka ara ekonomika ireo. Miezaka mampafantatra ny antenimera roatonta ny mahazava-dehibe anireo andinin-dalàna ireo ny PAC sy ny Bianco, ny CSI sy ny samifinina amin'izao fotoana ary tsy maintsy mbola hisy ny fionana sy ny fanakalozana momba izany. Manoloana ireo fanaovana confiscation ny entana kosa, manana zo hanao fanoherana na opposition ny tompon'ny raharaha raha ohatra ka mitombona ilay fanohanana avototra ilay confiscation. Ny confiscation izay atao mialohan'ny voahany didim-pitsarana. Na iza nge ny olona matsapa an'izany zavatra izany hoe raha anona hono ohatra manana fananana mihoatra be tokony amin'ny par rapport amin'ny zavatra tokony heverina hoe vola miditra aminy. Zavatra ohatran'izany hoe mampiahy hafa tsy hoe ho alainy iny akory dia atao aiza makaizy ny fananana iny fa conserver ny zavatra iny mandra-pivoaka ny didim-pitsarana raikitra. Afa-tsy hoe le voalazako taminareo teo hoe misy hoe denrée périssable dia ireny mbola tsy tafapetraka moa le hoe agence de recouvrement des avoirs illicites fa angamba rehefa tafapetraka izay fiverako azy efa miezaka amin'izao fotoana izao ny ametrahana azy dia anjaran'io agence io indray no mitantana an'ireny fananana reny fa tsy ny fitsarana mihitsy. Nandritra izay roa taona ny siny izay manodidina ny 400 ny raharaha nandalo teo any anivon'ny PAC. Ity farany izay tsy afaka mitsara ireo karazana manam-pahefana ambony fa ireo izay nifandray sy ny ray nipetsapetsa taminy. Ohatra amin'izany ny raharaha bonbon sucette. Raha momba izay raharaha bonbon sucette izay indray alohany fantatritsika fa mikasika ny ministra aloha dia tsy anjara amin'ny pôle anti-corruption le izy. Misy fisarahana amin'ny momba ny olona azo entina nandray amin'ny pôle anti-corruption fa ireo apahan'olona izay voaroroy amin'ny raharaha iny ka ny pôle anti-corruption no misahana ny fandinihana ny raharaha momba azy dia ananivon'ny pôle anti-corruption ny raharaha amin'izao fotoana izao. Efa miroso anitatra ireo ratsa mangaika any amin'ny faritra ny PAC ankehitriny ka any Mahajanga no anomboana izany. Iverina avokoa ireo asa iandraiketany Bianco ankehitriny itoy araka izany ny fanadihadiana mahakasika an'ireo raharaha mafana izay voaray. Abraham Raniamana. Nanatanteraka ny asany amin'ny fandraisana ireo fitarenana mikasika ny kolikoly hatrany ny teo anivon'ny Bianco nandritra ny fotoana ny sy ny fibohana.
Miverina amin'ny asan'ny feno araka izany ity birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly ity ankehitriny ary efa vonina amin'ny fanohizana ny fanadihadiana mikasika ireo raharaha mafana izy ireo. Tonga ny fotoana zany zao a izay ataoko hoe iverenana indray eo amin'ny sehatry ny fanaovana ny asanay. Dia averiko eto aloha satria tsy fanadihadiana ihany ny ilana ny birao mahaleo tena dina amin'ny kolikoly araka ny paikady pirenena fantatrareo tsara zany. Ao ny fanabeazana, ao ny fisorohana. Zava-dehibe loatra koa zany fa tsy ny fanadihadiana ihany. Mila fitonena ny fanaovana fanadihadiana fa tsy ao anatina sambaravoara no anaovana fanadihadiana. Dia ho hitanay amin'ny fotoana mahamety azy ny tohin'izay zavatra izay satria ny fitonena eto amin'ny tany sy ny firenena ilaina. Tsy ao anatina sambaravoarana no ahitana ny marina. Ary ho avy ny fotoana izay hijerenana izay lafiny anankiray izay. Isan'ireo firenena miara-miasa akaiky amin'ny eo anivon'ny Bianco manoloana ny ady atao amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny fanjakana Japonais. D'ailleurs, lutte contre la corruption est l'un des priorités. Lara-pahamenina ho an'ny fanjakana malagasy ny ady atao amin'ny kolikoly. Zava-dehibe izany satria ny asa fampandrosoana iarahana amin'ireo mpiara-miombona antoka dia tanterahina ao anatin'ny fifampitokisana. Iara-iasa amin'ny Bianco sy ny fanjakana malagasy hatrany izahay ho fampivoarana sy ny fanatsarana ny fifampitokisana, indrindra amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. De climat de confiance et notamment lutte contre la corruption. Ankoatran'ny fananganana ny trano vaovao, nanolotra fitaovana toy ny fiara, solosaina, imprimante ho an'ny Bianco ihany koa ny mahasoa ivon'ny Japon androany. Ireo fitaovana ireo izay notsinjaraina tamin'ireo faritra misy ny Bianco eto Madagasikara. Nivoatra nandritra ny filan-kevitry minisitra omaly ny fanamafisana ny lamina mahakasika ny fitsinjarana ny sosialim-bahoaka. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanendrena isa-tokony. Henri Florio. Nivoatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny fampafantarana ny mahakasika ny tanjona apetraky ny fitondram-panjakana mahakasika ny vatotsinjo andian'ny faharoa entina anampina ny vahoaka malagasy amin'ny fiatrehana ny krizy ateraky ny valinaretina coronavirus. Nanome toromarika ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny amin'ny mahakasika ny alamafisana ny roa lamina atao amin'ny fizarana ny vatotsinjo ao anatin'ireo renivohim-paritany misy 10 eto Madagasikara. No amafisana ihany koa ny toromarika mahakasika ny anatsarana ny fomba fitantanana eny anivy ny fokotany amin'ny tokony ametrahana miaraka ny pekady entina amin'ny fijarana ny vatotsinjo miaraka amin'ny lisitra vaovao sy ny karne vaovao. Nivoatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ihany koa ny mahakasika ny fanendrena ny tompon'andraikitra maro samihafa eny anivy ny ministera isan-tokony. Ho vita ara-potoana ny fanomanana rehetra ahafahana mandray ireo mpizahatany any Anosy-be ny fiandohan'ny volana Oktobra izao. Tomombana ary miandry ny fisokafana amin'ny fomba ofisialy kosa ny serano ampiara-minedina Vaovao eny Ivato ho ny tale generaly Ravinala Airport tamin'ny ity androany ity na saina. Miamanakaiky ny fotoana isokafana serana ampiara-manidina ao Anosy-be andray ireo mpizahatany. Vonona mialohan'ny 2 Oktobra ny fotodrafitrasa rehetra hiatrehana izany ho ny tale generaly Ravinala Airport sandroany teny Ivato. Pour Anosy-be en fait tout était fini depuis. Ho an'ny Anosy-be efa mbolana maro zay no vita ny fiomanana fa nisy fipetraram-pahasalamana vaovao takin'ny aviation civile de Madagasikara sy ny OAC izay rafitra iraisam-pirenena. Ka ho an'ny Anosy-be manokana andalam-pametrahana izany izahay ankehitriny ary ho any toerana ny tena korampitso maraina ary vonona izany amin'ny voalohan'ny volana Oktobra izay data nambaran'ny filoham-pirenena ho fisokafan'ny Anosy-be. Momba n'Antananarivo efa vonona ny zavatra rehetra, efa tomombana ny seranana vaovao ary manana fahafahana handray ireo sidina iraisam-pirenena rehetra ary afaka miara-tonga ny fiaramanidina maro. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ny fiarovana amin'ny mpandeha dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena takiny. Misy ireo kamera termika izay tsy ny seranana maneran-tany no manana azy fa misy eto amintsika. Voaja ihany koa ny elanelany. Misy ihany koa ny toerana hanokanamonina ireo olona izay ahitana maripana ambony, ahitana gel désinfectant ny toerana rehetra na miditra na mivoaka. Araka izany, vonona ny zavatra rehetra, afaka misokatra amin'ny sidina iraisam-pirenena rehetra ho an'ny Antananarivo. Donc tout est prêt pour l'ouverture internationale de Tananarive. Manoloana ny fatiantoka vokatry ny coronavirus efa mandeha ary amafisitra ny fampidiniana amin'ireo kompania matanjaka maneran-tany amin'izao fotoana izao ahafahana manarina izany raha ny fanazavana hatrany. Nous avions gagné une compétition qui s'appelle Aviadev. Mandrombaka ny fifaninanana antsoina hoe ADEV isika. Vokatr' izany ireo kompania matanjaka sy ireo tompon'andraikitry ny seranana afrikana dia ho tonga eto Madagasikara anatanteraka fivoriana izay ho tanterana amin'ny volana Mey amin'ny taona ho avy. Amin'ny lafiny iray azo lazaina ihany fa tsy very ny fotoana ary nisy hatrany ny fampidiniana tamin'ny groupe aéroport de Paris
ahafana mandrisy lahatra ireo kompania resam-pirenena ho avy eto Madagasikara. Manao niezaka rehetra izahay ankehitriny ary miandry ny fivoahan'ny daty andresena lahatra azy ireo ho tonga eto Madagasikara. Si de venir à Madagascar. Ho fiomanana amin'ny fisokafana iseranam-piaramanidina ho nosy be sy anomezana antoka ireo mpizahatany ho tonga, nanolotra fampitaovana ho an'ny hôpitaly any an-toerana ny Ravinal Airports, ka isany amin'izany ireo concentrateur d'oxygène miisa 7.7 sy respirateur miisa 2 izay ho alefa any an-toerana afaka andro vitsy. Ankoatra izay, androany ihany koa nisy ny fitaovam-pitsaboana maro natolotra ny ministeran'ny fahasalamana ho aparitaka manerana nosy izay mitetina 2 alina euro avy amin'ny Ravinal Airport sy ireo mpiara-miasa aminy. Niakatra fampanaovana androany maraina ireo olona 5 voaroroa tamin'ny fangalarana avy amin'ny dépôt an'ny ministeran'ny asa vaventy tetsy Andotapenaka. 3 no nahiditra amponja vojomaika ka manamboninahitra ny ray amin'izany. Miantarandriana ivo. Androany 7 aogostra 2024 no niakatra fampanoavana ilay raharaha fangalarana vita ao amin'ny dépôt an'ny ministeran'ny asa vaventy tetsy Andotapenaka mahavoasaringotra olona 5. Raha iverenana ny zava-nisy ny volana novambra 2024 no nisy ny fangalarana. Manamboninahitra ambony iray sy mpiambina dépôt na fitoerana entana no voalaza fa adonikotrika ny fangalarana. Ity manamboninahitra ity ihany koa izay voalaza fa nahita ny mpividy monina ny Tomasina. Raha ny fanazavana nilaza tamin'io mpividy io ny tenany fa hoe misy vy 3,000 kilo aty Antananarivo raha malina azy. Taorin'izay, niantso ilay mpiambina ilay manamboninahitra hoe isy camion anky ilay vy ka mila avoaka fa ho alefan'ny Tomasina. Tamin'io andro ihany koa, nisy tompon'andraikitra avy any Matsihatra ambony nikarakara famoahana vy anatetezana entina anaovana travaux d'urgence tany an-toerana, saingy rehefa tonga tany amin'ny toerana natsikaritra ny tenany fa tsy tonga tany ny vy tokony nanamboarana ilay tetezana. Noho izany dia nampilaza ny talehany organe des travaux d'urgence izy nanao tatitra ny tsy fahatongavan'ny vy io. Avy eo nametraka fitoriana tany amin'ny manam-pahefana ity taleha ity ary nisy avy hatrany ny fanadihadiana. Tamin'ny alalan'izay no nahatratrarana ireo olona 5 ireo. Araka ny fampanoavana androany, 3 no nahiditra amponja vonjomaika ka manamboninahitra ny iray amin'izany, mpiambina ny iray ary mpamily ilay camion ny iray hafa. Nahazo fafana vonjomaika kosa ilay tompon'andraikitra amin'ny organe des travaux d'urgence iray ary aray maso any an-tranony na résidence surveillée ilay mpividy any Tomasina. Mampametra-panontaniana amin'ity tranga ity na tonga ity mpividy ity aray maso akaiky any amin'ny trano fonenany fa tsy nahiditra amponja vonjomaika ity faran'izay voaroroy fa mpividy alatra. Tsy ivona ny 12 ny volana septambra izao ny fitsarana mikasika ity raharaha ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny zotra ny RN2 izay sokatra anomboka amin'ny sabotsy ho avy izao. Eo ihany koa ny andro faharoa amin'ny fivoriana ny mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo. Rehefa avy eo ary. Miankina amin'ny hery fiarovan'ny tsirairay fisehoan'ny Covid-19, ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra. Mety azon'ny olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra. Ho antsika manafa mitondra ny tsimikaretina, misy soritra aretina, na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus, dia mijanona ao an-trano. Manora olona mpilazaingina mpiasa ny fahasalamana akaiky anao indrindra, na ny mpanentana ara-pahasalamana, na antsonina ny 113, na manatona avy hatrany tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Ho antsika manodidina, ajanono ny faniliklihana sy ny fifanenjehana, fandeha isika ifampitsinjo hisorohana ny valanaretina. Toy izao trano ny fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus. Madagasikara, mandresy ny coronavirus. Malagasy mirahiny mandresy ny elanelan-tany mbola toy ny fiainam-bidorao polisan-jary amin'ny smartphone na telma rehetra.
love chocolate. Averina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Olona telo indray no lava ny valinaretina Covid-19 araka ny tatitra nivoaka tamin'ity androany ity. Misy 7 kosa ireo tranga vaovao. Ny alarana efison. Araka ny tatitra navoaka ny CCO Ivato androany, ny tombo telo indray ireo olona namon'ny ainy vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara. Tao anatiny 420 ora. Izay hita teto amin'ny faritra Analamanga, Vakinankaratra ary Diana. Tamin'ireo fitiliana miisa 120 natao, 7 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus, ka eto amin'ny faritra Analamanga ny 9, 9 tao Vatovavy Fitovinany, 3 tao Matsatra Ambony, 2 tao Sofia, ary nahitana tranga iray tao Antsinanana. Fa ny isan'ireo forme grave 80 ihany izy ireo ao anatin'ireo olona 27 mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus zany ankehitriny atao anatin'ireo olona voatily moa zany mazava ho azy. 20 tsaboina amin'ny hôpitaly HJRB, 20 hôpitaly HJRA, 9 eny Anosiala, 9 ao amin'ny hôpitaly CHU Andotapenaka. Ny ambony dia miparitaka manerana ny faritra misy any Vakinankaratra ao Tsirabe anankiroa, CHU Andrainjato Fianaratsoa 220, hôpitaly Morafeno CHU Tomasina anankiray, faritra Loatra Mangoro misy forme grave ray, faritra Toliara ny amin'ny district Antoliara misy forme grave 4, faritra Sava anankiroa ary any amin'ny faritra Diana dia misy forme grave anankiray amin'izao tsika miteny izao. Ny ampy 400 kosa ireo sitrana Somatsara. Androany mitotaly 420 ny isan'ireo olona maty ny valanaretina Covid-19 nanomboka ny 17 ny volana Martsa. Amitoy hatrany ny ady atao amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Nisy androany ny fanomezana fitaovana ny hôpital des enfants avy amin'ny fikambanana Frantsay entina miady amin'izay fiparitany valanaretina izay. Michelarana Arzona. Na mbola misy tranga vaovao marina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara, manoloana ireo antotanisa mihena, lazo io marianio ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa efa azo lazaina fa voafehin'i Madagasikara ny fiparian'ny valanaretina. Natao hoe voafehy zany misy azo lazaina hoe misy famaritana manokana mihitsy zany. Ny aretina mbola misy eto amintsika fa efa voafehintsika izy satria efa midina. Ary za mbola milaza koa ity fa matetika tsy ideresantsika. Fa noho ny fiarovana nataontsika dia misy ireo faritra izay betsaka mbola tsy misy Covid amin'izao ary misaotran'Andriamanitra ary tsy maintsy mitandrina antsika any amin'ilay faritra tsisy Covid ireny mba tsisy Covid hatramin'ny farany. Manoloana izany indrindra teti-bola 200 tapitrisa ariary no voahangy ny fikambanana Frantsay miisa 2, UFE Madagasikara sy ny FDM Madagasikara, entina hamatsiana ara-pitaovana ireo hôpitaly, entina miady amin'ny fiparian'ny Covid-19. Ici, particulièrement dans un hôpital pour enfants, on l'a dit, un enfant malade, c'est scandaleux. Mampalahelo izany hoe zaza marary izany. Mahamenatra kosa hoe zaza marary amin'ny hôpitaly iray dia tsy sitrana noho ny tsy fahampian'ny fitaovana. Izay ny tokony hanamafisana ny fanampian'ny hôpitaly mitsabo ny zaza. Mitoy ny finiavan'ny Frantsa, iara-iasa Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fampiroboroboana ny fahasalamana. Misy eo amin'ny endrika maro izany fiaraha-miasa izany ary n'inona aretina dia ampinay Madagasikara amin'ny fiatrehana izany. Quelques mois qui viennent encore pour s'occuper du Covid et puis surtout pour les années. Raha ny fanazavana amin'ny ankapobeny, ny eto Madagasikara dia ireo olona efa nahazo taona no isany atahorana amin'ny fahasarotany fivoaran'ny aretina Covid-19. Isany atahorana ihany koa anefa ny zazakely. Raha ny fanazavana tsy amin'ny Covid-19 irery ihany fa amin'ny aretina hafa, antony ilaina fitaovana manara-penitra. Tonga fotoana ilana azy tokoa ny fanomezana satria aretina mahazo ny taovam-pisefoana moa ny Covid-19 noho izany ampiasaina amin'izay Covid-19 izay ilay fanomezana fa indrindra koa raha antsika malala fa be dia be ny aretina zaza mahakasika ny taovam-pisefoana efa fahentsika isa-taona ny bronchiolite sy ny karazany hafa maro dia ampiasaina koa amin'izany aretina maro isan-karazany andraisana tanana zaza izany ireo fitaovana ireo fa tsy hoe amin'ity epidemia ity ihany.
Natolotra androany tetsy amin'ny hôpital des enfants Tsaralalàna ireo fitaovana maro samihafa entina miady amin'ny Covid-19 avy amin'ny fikambanana frantsay izay misolo teny ireo frantsay monina any ivelany. Isan'izany concentrateur d'oxygène, moniteur multiparamètre, ny oxymètre sy ireo maro hafa. Tontolo ny fitaterana kosa indray dia tsy hiakatra ny sarandala ho an'ny zotra RN2 izay sokatra manomboka ny sabotsy ho avy izao araka ny nambarany ATT tamin'ity androany ity. Fiovana maro ihany koa no hipetraka amin'izany miantarandriana efa. Ijanona amin'ny teo aloha izany hoe tsy hisy fiakarana ny sarandalana amin'ny zotra RN2 izay iveriny sokatra manomboka ny sabotsy ho avy izao ny teo aniviny ATT. Amin'izao fotoana izao efa maro ireo mpandeha namandry toerana. Ho an'ny Tamatave zao 20 000 ariary. Tsisy fiakarana ka. Ny Moramanga koa tsisy fiakarana. Vatomandry Manoro koa tsisy fiakarana. 50 000 francs Moramanga, 35 000 francs ny Sprinter, minibus io 50 000 francs io. Dia ny Vatomandry Manoro koa eo amin'ny 100 000 sy 80 000 francs io. Na any amin'ny privé, na ato amin'ny Makia, na eny Ampasapito efa be da be zany ny olona mamandrika toerana fa kosa limitena zany ny tomobile mandeha isaky ny adiny ray. Aleo jereo fa isokatra io ny lalana aza dia mitangorona be hoe tonga dia andeha amin'ny sabotsy daholo re tompoko. Izy foana manomboka amin'ny sabotsy fa raha sanatria io lasa anaparitaka an'ilay aretina dia ikatona indray dia say. Fiovana maro ihany koa no hita eny amin'ny toby fiantsonan'ny taxi bros. Raha ny teo anivon'ny Garmaki, isan'ny fiovana ny marika torolalana ny amin'ny elanelana 2 metatra sy ny maro hafa. Sapito ipetraka matsy atsy amin'ny Devance, reto amin'ny garotera Maki, dia ao misy ny ministère en santé, misy dokotera ao, misy paramedy ao, dia iny no manao filasazina température fa dia ny mpandeha rehetrarehetra tsy maintsy mitondra ny photocopie karapanondro, zany hoe tsy maintsy fantatra daholo zany mombanao mandeha. Dia anatin'ny taratasy iny apetraka ao numéro téléphone anao sy ny olona contactena raha sanatria misy zavatra mitranga. Io taratasy entinao iny rehefa vaovao entinao amin'ny chapiteau misy ny ministère ny santé, dia rehefa azo ny température anao dia apetrany ao le izy dia tamponner le dokotera hoe olona afaka mandeha voyage ara-dalàna ty olona ity. Réservation en ligne anao na zay vao hiditra eto raha vao hoe hitan'ny dokotera fa tsy mety fahasalamanao dia ajanony ianao. Mbô alohany andeha zany nareo andeha ho an'ny Tamatave zao amin'ny sabotsy dia raha zazakely zany nentinao dia atao photocopie le livret de famille misy ny anaran'le zaza mazava tsara. Hatramin'ny androany nisy ny fiofanana ireo mpamily amin'ny fampanajana ny fipetraram-pahasalamana sy ireo tompona fiara rehetra amin'ny lamina vaovao napetraka. Tsy ahivina tafiditra anatin'ny zotra isokatra io Antananarivo manaraka ny lalam-pirenena faharoa tafiditra amin'izay Antananarivo Manjakandriana, Moramanga, Brickaville, Toamasina voalohany sy faharoa, Vatomandro sy Manoro afaka mandeha ny avy any amin'ireo toeran'ireo na avy eto afovoantany. Trangany amin'ny fiarahamonina kosa indray dia nitombo avy 3 eny ny vola miditra tamin'ireo dokera sy mpitarika sarety noho ny fisian'ny hetsika sosialim-bahoaka. Fomba fiasa tsy tahaka ny mahazatra no nampiarina tamin'izany. Io ny nasaina. Manodidina ny 500 hatramin'ny 700 isan'andro ny olona misitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ny sosialim-bahoaka isan'andro. Ny ankamaroan'izy ireo tsy mahazaka ny vary 10 kilao ka miditra an-tsehatra ireo dokera sy mpitarika sarety mitady vola sy manala fahasahiranana. Araka izany, nitombo ny fidiram-bola hatramin'ny nisian'ity hetsika ity ho azy ireo ary nisy ihany koa ny fomba fiasa vaovao. Isana ny fomba fiasana eto miala vely zany dia avoaka makaty vary tonga eto dia misy sarety dia moa zany arakaraka le olona entina amin'ny sarety io dia fa apetraka eto dia alaina ny karapanondro le olona dia entina mody any an-trano tonga any amin'izay dia zaraina amin'ny tokony zany le izy. Fa le eto zany eto dia mitady client fa efa manana zany zay avy any an-trano satria tonga any zay dia mananontany zay vao mizara tike zany le izy ohatran'ny hoe maly vao mizara tike dia efa maly dia mananontaniana hoe miaraka aminay dia izay miaraka aminareo fa tonga dia nareo mitondra varinay dia any an-trano ndraiky. Dia izao zany ianao mba mahita eo amin'ny 3 alina 4 alina eo zany.
mijery vaovao amin'ny ainao manjery sy mifanerasera amin'ny olona maro ahafantarana ny aminy hoe aiza indray no misy fizarana fanampiana ho an'ny andro ny rampitso. Ankoatr'izay ny fifampitana hafatra eo amin'ny sampitarika sarety izay no isan'ny paikady ampiarin'izy ireo. Ny ankamaroany no manofa ny fitaovam-piasany ka 5,000 ny tapakandro. Mifampiresaka zany nareo mifampiresaka le samy sarety ka le olona ihany ny afatarana an'io hoe ariananina zao le zavatra zaraina anay fa mitongavy nareo any dia mitondra sarety. Fa nifana sarety ohatrina sa anao mihitsy tsy anaty fa hofaina ka arakaraky ny tongavanao amin'ny leran'le izy ao. Raha ohatra zao ty niala maraina ka tonga eo amin'ny 12 dia mety mandoa 25 ohatr'izay. Raha ohatra amin'ny 10 vao tonga. Dia raha amin'ny 10 dia mitombo fa adio zany le 25,000 teo. Misy ihany koa ny hoe ireo mpiray tanàna izay samy nahazo fanampiana no mifampiresaka ny amin'ny fomba hitondrana ny entana mody ka manao tsipapaika manofa sarety ary mifarimbona amin'ny fanosiana azy avy eo. Kimo zany izay samy fiarahamonina ihany no mifanaraka hoe atambatsa sarety iray nenay no entina niakana le vary aty dia mba entina miara-mody. Ny ofa-tsarety no iarahana manefa dia ny mitondra anazy moa miaraka manosika vatan-dehilahy. Araka izany, ankoatra ny fanamaivana ny fahasahiranana iainana ho an'ireo izay nahazo ny fanampiana, isan'ny nahazo tombontsoa tamin'ny fisian'ny hetsika sosialim-bahoaka ihany koa ireo mpibata entana sy mpitarika sarety. Ho azy ireo, satria toy hatrany ny hetsika tahaka izao, ny vahoaka mahazo vary sy menaka, ry zareo mahazo vola. Andro faharoa tamin'ny fivoriana mpanolo-tsaina ny tanàn'Antananarivo nandalo tamin'ny zay fivoriana izay mahakasika ireo fiara tsy mihetsika any amin'ireo toerana fitobian'ny fiaran'ny commune. Michel Arnardo. Andro faharoa amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny mpanolo-tsaina eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, isan'ny voaresaka nandritra izany ny mikasika ireo fiara izay tsy mihetsika intsony saingy mibahana ny fitobian'ireo fiaran'ny commune. Dia mahita fa betsaka ireo fiara mibahana toerana any amin'ny garage any Anosipatrana ohatra, atao amin'ny pompier ohatra, dia nefa ny tomobile tena efa tsy afaka mihetsika intsony. Misy tsisy izay moa zany efa nanao fidinana nijery hoe ohatran'ny ahoana zany ireo tomobile sasatsasany hitanay aloha zany satria be da be ilay izy. Dia tena hoe tsisy karoseria intsony, lohany fotsiny, vodiny fotsiny, tena misy tena hoe karikasy tanteraka mihitsy zany le fiara. Tokony afaka anaovana foto-drafitrasa hafa, lasa occupé le karikasy fotsiny zany. Dia tsy maintsy ho tapahana ny hevitra afahana mandroso amin'ny fanadiovana satria tafiditra anatin'ny fanadiovana ihany koa izany zavatra izany. Miandry ny fankatoavan'ny mpanolo-tsaina tanàna ny fanatanterahana izay condamnation izay raha ny fanazavana. Anatin'ny lalàna zany tsy maintsy mandalo fanapahana daholo, indrindra zany raha hoe hanao idéployer condamnation ana véhicule zany fananany commune io, fananam-bahoaka io, dia mila hevitra, mila délibération, mila fanapahany mpanolo-tsaina, dia mila zavaina ny mpanolo-tsaina hoe inona ny antony mahatonga an'le fanapahan-kevitra izay hoe ho atao condamné zany le tomobile sy ireo moto sy camion zany. Ankoatra ny mikasika ny fiara efa tsy mandeha intsony no dinihana nandritry ny fivorian'ny mpanolo-tsaina tanàn'Antananarivo ihany koa ny momba ny fifanolanana ara-tany. Aorian'izany dia miroso amin'ny asan'ny komisiona isan'isany izy ireo ary raha mpitso no misy ny fanapahana farany. Mahakasika ny arena kibon-tany kosa indray dia efa mpandrosoana ifotony no tanjona amin'ny fametrahana ny lalàna amin'ny feny fitrandrana ny arena kibon-tany. Araka izany dia nasiana fanatsarana io lalàna io. Gaetan Andratsilavo. 200 ny sara-pitrandrana sy ny tamberim-bidy alaina amin'ny fitrandrana arena kibon-tany. Mbola mizara io taro 100 io ka ny aotra faingo 900 amin'izany no sara-pitrandrana arena kibon-tany na ny redevance minière izay natokana ho an'ny fanjakana foibe, ny ministera ary ireo ratsamangaka ny ministera. Raha 500 amin'io aotra faingo 900 io teo aloha no nakany amin'ny teti-bola-panjakana tamin'io redevance minière io dia niakatra ho 320 ankehitriny. Raha ny tamberim-bidy indray na ny ristorana minière dia ny ray faingo 400 amin'ny 200 izay natokana ho an'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana na ny collectivité territoriale décentralisée. Raha 300 amin'io ray faingo 400 io ny an'ny faritra teo aloha
nampiakarina ho 7 isan-jato izany mijanona ho enimpolo isan-jato an-tranony any commune. Nisy ampahambola ho an'ny faritany teo aloha izay mbola tsy nisy amin'izao fotoana no nalefa any amin'ny faritra ka izay no nahafana nampiakatra ny vola natokana ho an'ny faritra ho lasa 7 isan-jato. Zava-dehibe isan'ny voakasiky ny fanovana ihany koa ny momba ny saram-pitantanana ny fahazoan-dalana itrandraka izay aloha isan'ny taona miankina amin'ny velaran-tany misy ny fitandrahana. Raha ray isan-jato ny niditra tamin'ny teti-bolam-panjakana nampiakarina 5 isan-jato izany amin'io didim-panjakana vaovao io. Raha toka 7 isan-jato ho an'ny faritra nampiakarina ho 9 isan-jato izany. Raha 12 isan-jato ho an'ny commune nampiakarina ho 14 isan-jato izany. Fandaminana anatiny amin'ny fitantanana ny natao, tsy misy fampiakarana ny vola laina amin'ireo mpandraharaha. Tsy misy fitombon'ny vola nalaina tany amin'ny mpandraharaha ary tsy nisy fampiakarana ny tahany zany fa vola miditra aty amin'ny fanjakana no nalamina araka ny laharam-pahamehana sy ny fomba anasotrarana ny tanjona zany ao amin'ny fampandrosoana marina ny firenena amin'ny alalan'ny sehatry ny harena-kibon'ny tany. Na ena ny an'ny ratsamangakany ministera manoloana ity fanavaozana natao ity, fampandrosoana ifotony sy azahoana vola bebe kokoa amin'ny fitandrahana ireo harena-kibon'ny tany no tanjona. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mihamafana ny toedrarà eo amin'ny Ankara sy Athènes. Amin'itoy ihany koa ny fampisehoana hery aratafika ao Mediterranée ankehitriny fanadina. Firenena lehibe miisa 2 ankehitriny no miditra an-tsehatra manoloana ny fifanlanana misy eo amin'ny Ankara sy Athènes mikasika ny ranomasina ao Mediterranée atsinanana. Nisy arak'izany ny fanazarantena nataon'ireo andian-tafika avy amin'ny firenena samihafa ny andaniny izay ahitana ny Frantsa, Chypre, Grèce, Italie, ny ankilany kosa izay ahitana ireo tafika Turka sy ny firenena Amerikanina tao amin'ny ranomasina ny Mediterranée atsinanana. Nanambara ny filoham-pirenen'ny Turkia fa tsy ahasakana ny fanatanterahana izy ireo ny anjarandraikiny ny fisian'ireo andian-tafika ireo. Ho an'ny Grèce manokana, midika ho fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena ireo firenena mpikambana eo anivon'ny vondrona Eoropeanina ny fihetsika ataon'ireo tafika Turka ireo. Eo anatrehan'izany, miantso ny rontotana tanteraka fifanarahana ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump sy ny vondrona Eoropeanina. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity andro an'ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara ato alto. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.